dia manolotra ny arahaba ho antsika rehetra fiangonana zay tonga somatsara ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Arabaina isika satria tonga ato mba hanompo an'Andriamanitra ary fanompona tena vokatry ny fontsika no ataontsika androany. Dia arabaina tahaka izany koa ianareo rehetra izay any atokantrano any ka manaraka izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny YouTube na amin'ny alalan'ny Facebook. Hoy aho aminareo amin'ny mampanompon'Andriamanitra ilay fiadanana izay nasain'Andriamanitra nentin'ny anjely tamin'ny fotoan'andro natokavan'i Jesosy tety ambony tany ho tanteraka aminareo anay izany. Ny fiadanana izay nambaran'ny Tompo hoe ny fiadanako no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo amin'ny anaran'i Jesosy hitoetra amintsika rehetra anay izany. Amen. Ka na inona zavatra sarotra, zavatra manahirana amin'ny taona ity dia hoeninao foana ny fiadanan'Andriamanitra izay mitoetra ao anatinao. Fisaorantsika n'Andriamanitra dia andao hiteka faran'izay mafy isika. Raha mbola misy mafy noho izany dia ataovy ihany. Jesosy tia anay, momba anay mandrakizay sady zany ve. Alleluia. Manaraka izany andro ray lehibe, andro ray toazato antsika ny andro androany, satria androany isika no hitondra an'ilay taratasy misy andro zavatra miisa 7 zay irintsika mba ho ataon'Andriamanitra amintsika amin'ity taona 2024 ity. Hivavaka ho anareo aho araky ny fampanantenana nataoko anareo, fa ianareo kosa tomboko avy hatrany ny iny fa zay nisoratanao ao anatin'ny taratasy iny amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra tanteraka izany eo amin'ny fiainantsika rehetra, ho tanteraka zato isan-jato izany. Eno ia na dia ireo zavatra zay noeritreretin'ny sainao na nolazainy olona taminao hoe ity kosa ve mba possible. Ianao kosa mba tena manao zavatra mihoatra loatra. Ry havana, ny tompontsika ngeka tsy olombelona tahaka atsika. Inona tsy hainao tao ka dia tsofoko rano sady anareo. Ho tanteraka izay voasoratra ao, ho tanteraka izay voasoratra ao. Amen. Ndao atsika hivavaka ametraka fotoana rehetra eto eo an-tanan'Andriamanitra ary irary soa ny fotoam-pivavahana izay ho tanterantsika eto mba teny ho fahasoavana lehibe ho antsika rehetra. Apetraka ny fonao tananao dia hivavaka tsika tompoko. Tompo Andriamanitra, rila izatrizay atrizay ka ho mandrakizay. Misaotra anao ny amin'ny fitondrana sy ny fitantanana ka toka somatsara ato amin'ity tranonao ity zahay, tranona tokanay anomponanao anomezanay voninahitra ny anaranao. Misaotra anao zahay fa afaka manao fotoam-pivavahana miaraka na amin'ny alalan'ny fahitalavitra na Facebook na YouTube io. Ho tahina tokoa ny fotoan'androany, ahita voninahitra Andriamanitra avokoa zay rehetra manompo anao Andriamanitra androany. Ka dia misaotra ny herin'ny demony rehetra, ny akasiparany faly ratsy voalako amin'ny anaran'i Jesosy, sakalako amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho tanteraka eto izany. Ny fiarovanao no amin'ny rehetra natao andresy zahay. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Toy izay antsika ny fampona an'Andriamanitra hira anankitelo no antsika anohizana fotoana dia hoy aho hoe mandraisa anjara amin'izany hira iarahantsika manao izany itsika. Zay fanentanana ataon'ny aty anoloana tena ataovy amin'ny fony rehetra, ataovy amin'ny fony rehetra, fa inoko fa
falybe ny andriamantsika zay miaraka amintsika eto izy eto mantsy Jesosy araka ny teniny alefaria tsangatsika andreny mpitarika fiderana ira anankitelo mifanesy no etsika maloy ny fotoana. Eny tompoko dia mbola ampifariana trany no anamafisana ny arahaba ho atsika tonga eto androany zay efa nataony mpanompon'Andriamanitra teo ny arahaba dia amafisana amin'ny anaran'i Jesosy aho atsika zay tonga eto nompon'Andriamanitra hitady an'Andriamanitra mino fa ahita ny heriny anao androany ahita ny voninahina anao androany ary tsy fatiantoka ho anao nahatongavanao eto androany ho anao zay ho tokantrano ihany koa dia tolorana ny arahaba mino fa hiampahako amin'ny tokantranonao amin'ny fiadanana amin'ny karazany zay efa napetraka Jesosy izy famindrapo lehibe amin'ny tokantranonao ao androany tsika araka ny tena mpanompon'Andriamanitra teo dia hitery asa ame voninahitra anazy dia tena tovy amin'ny fonao rehetra sasy zany ve fa ny fidarana zay ataonao eto androany ho raisin'i Jesosy amen raha ny fantatra dia misy eo amin'ny 3365 eo ny isany hoe aza matahotra ao anatin'ny baiboly amen dia aza matahotra ozy ny ten'Andriamanitra fa mombanao aho ary aza merikerika foana fa izano Andriamanitra aho mombanao aho sady mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinana androany iombanao Andriamanitra esorony tahotra ninona misy zavatra miseho amin'ny fiainanao mety misy zavatra mavesatra eo amin'ny fiainanao mety misy olana amin'ny fiainanao fa zaho ampitombony finoana zay anananao fa ny finoana ao anatinao io androany miaraka amin'ny herin'Andriamanitra dia hitondranao lavitra amen ka hoe aminao hoe minoy anao androany fa Andriamanitra dia marina amin'ny teniny izy fa rehefa ny teny izy fa hanavitra anao sy ny ankonanao dia hiasa eo amin'ny fiainanao izy amen ka andaontsika anambara ny finoantsika ankira hideran'Andriamanitra ankalaza azy andao ary tompoko eo ary Satira utaku nyar 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 lebe satira utaku sasa tawa kagari lebe satira utaku nyar 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 lebe satira utaku utaku nyar 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 lebe satira utaku nyar 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 lebe satira utaku nyar 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 lebe satira utaku
famezantsika voninahitra an'Andriamanitra fa dia inoy fa eto androany dia hiala daholo mivesatra rehetra nina mety vesatra nina mety fahoriana androany no ny finoana ao anatinao dia hiala avokoa izany ataontsika velomo izany satria hiditra tsehatr'Andriamanitra sady izany ve raha hiditra tsehatra amin'ny fiainanao Andriamanitra izy no anapaka analana izany vesatra rehetrarehetra izany fa ny anjaranao dia ny manino mino fa Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra ka andaontsika mbola hideran'Andriamanitra ampifaliana ampiravoravoana tompoko eo ary
veluma hatakwe veluma veluma ni ulana veluma ni tauta veluma na yelo veluma ni patana Bifalina arana teatana famelatsika fonatra an Jesosy. Halleluja. Raha mino anao dia tena afaka iseho aminao ny voninahitran'Andriamanitra. Amen. Tena ampiseho izany voninahiny eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny ankonanao, eo amin'ny mombanao rehetra Andriamanitra. Fa zao ampiakaro ilay finoana ao anatinao andao tsika iona an'Andriamanitra, andao tsika hiandrandra an'Andriamanitra satria izy rery ihany tompoteny farany ao amin'ny fiainantsika dia andrama andao tsika hiankokany dia tena teneny Jesosy mino anao Andriamanitra ianao ninoky eo amin'ny fiainako fa hainao zavatra rehetra tsy misy sainao atao. Amen. Aminao ny finoanay Jesosy. Halleluja. Dia izay mino sy matoky ianao Andriamanitra fa hainao zavatra rehetra. Indrindra fa ny hinay dia hitanteranao izany Jesosy. Amen. Ni filoko kasih ataucha bayangau ni suluku nawanati ngadi sarucha ama bisa zafu nawan Jesus amina samis ni filoko kasih Tukia ani
Halleluja, amen. Ao anatin'ny finoana izay nananao io dia afaka ilatsaka ny fanahy masina ampitombo izany finoana ho an'i Jesosy zany a mba ahafahan'Andriamanitra hanatanteraka ny fanirianao rehetra dia anao milamina. Ao anatin'izany dia hikasika ianao ny fanahy masina androany andrindra ka ny famezam-pahasoavan'ny finoana fanahy masina midinanao androany nizaniza mino dia kasio androany. Halleluja, halleluja. Miandrandranao zahay, miandrandranao zahay, miandrandranao zahay. Haidio ny herinao fanahy masinao, haidio ny herinao. Aotray ilay finoana ao anatin'ilay mpafana efa ianao ny mpamonjy, afantaranay efa ianao ny mpanafaka, ianao ny mavonjy ny fiainanay. Amen. Kasio zay androany. Kasio zay androany fanahy masinao, kasio zay androany. Nizaniza mangeta ila dia kasio ny herinao. Halleluja, halleluja, halleluja. Oh, fanahy masinao, midinetranao, midinetranao, midinetranao. Arotsainy afinao, arotsainy afinao, ameno tsirana iaby. Amen. Misaotra tompo, misautra. Halleluja, halleluja, halleluja. Mankasitraka anao, mankasitraka anao zahay. Amen, amen. Andeha ao tsy oreraka. Andeha ao tsy oreraka. Herinao manoanay. Ny fanahinao tombo mitarika. Matukia anidina iakasa. Tunivuru maeri. Nyanjanawa tupo anduswera. Bola pamisiane andeha ao tsy oreraka. Halleluja. Andeha ao tsy oreraka. Herinao manoanay. Ny fanahinao tombo mitarika. Matukia anidina iakasa. Tunivuru maeri. Amen. Nyanjanawa Halleluja. Anao zavatra lehibe aminay tokoa ianao androany. Halleluja. Miandrainao androany. Halleluja. Nyanjanawa tupo anduswera wamina. Amamisiane miandrainao antomboka androsera ao aminao. Nyanjanawa tupo anduswera wamina. Akipihany masonao dia aoka angina isika dia apetrao amin'ny tananao ny fonao. Tompo, andro ray lehibe ho anay ny andro androany satria androany araka ny efa nambara taminay fiangonana dia hitondra andreo zavatra misa 7 izay irinay mba ho ataonao eo aminay amin'ity taona ity. Finoana no hitondranay an'izany ato amin'ity tranonao ity eo anatrehanao Andriamanitra ka dia mamindra fo aminay ianao ka tsy isy na dia iray amin'ireo izay nosoratanay ao anaty listra ka hoe tsy ho tanteraka. Tompo, misotranao sahady izahay, misotranao sahady izahay ary inonay fa navelanao eloka izahay, navelanao fatosoana satria efa maty ho anay tombony azy fijaliana Jesosy. Ny eloka sy fatosoana matsy dia efa nampahafantaranao anay fa mampisaraka anay aminao ka dia mino izay fa navelanao eloka tokoa, navelanao fatosoana. Fa soavana lehibe ho anay ty fotoam-pivavahana androany ity. Misaotra Tompo, misaotra, misaotra. Akipihany masika dia saintsainy fa tianao Andriamanitra ary saintsainy
fanao zavatra lehibe aminao tokoa izy amin'ity taona ity. Halleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Maka toerantsika tompoko. Misaotra an'Andriamanitra isika tamin'izay atao hoe tapany voalohany nentsika nanompo an'Andriamanitra izay. Andeontsika iroso amin'ny fitondrana ny fanatitra. Androany dia eto ny ampafolony izay ny tahian'Andriamanitra anao. Efa nampanantena amin'ny Baiboly fa lakle manokatra varavaran'ny lanitra ny ampafolony na ny ampafolo-karena izay hoentinao ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Aza manaiky fitapitahan'ny sainao ianao na fitapitahan'ny devoly fa mino izay voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Ary rehefa amboamboarina akory le teny fa aoko tsotra tahaka ny zaza ianao ka dia makatova. Hitondran'izany isika androany. Dia ny fanatitra fanaontsika mahazatra dia tatazana eny atoerana eny misy antsika eny. Ka dia andaontsika hanao hira anankiray ao anatin'ny fanatanterantsika an'izany rehetra izany. Mandroso tompoko. Tananao turu ilalanao zay aleanao ny tiako alefara andehanao za komba andeha hoenty lavitry ny fahazaranao maivaravaranao ratsy anao mamoho manahirana le tsisy makantina ny tikidirana raha mahita fity aminao aho bainy latrao fa raha mahita fity aminao aho ho tea hitako ny voninahitra afenao tsy vakina rombato e mamila toerana akaikinao feno ahita tsy miato e le voninahitra Bataiwe haitu zani fanainao kasiwalala apiwa siara mini fanachea nawe mefaidena sisike sana wakano kano mefinuna marisike Aruta kunyara tufefa rekum teninao faratena yanao Jesus pa avelau anatuna ene aminao tisya sakana tibo kalakanara itenenao rama itafti amnao painera Sifakina rambatwe amila terana kakina ufenu aita tsimyatwe lefina itra bataiwe haitu anaina kasiwala apiwa tiara you
satria efa nitehaka ihany anao dia ataovy tena mirefitrevitra, ataovy tena mirefitrevitra, tena ataovy mafy be mihitsy. Amen. Dia zao a, isika ny farany volana toy zao isika dia mizara valopy nomena anarana hoe valopy rakidehibe. Ny tanjontsika zany amin'ny alalan'ny valopy rakidehibe iny dia anoana indrindrindrindra ny fanamboarana trano fiangonana. Amin'izao tsika miteny zao dia mbola ao anatin'ilay fotoana manamboatra trano fiangonana isika io. Anisan'izany ny fanamboarana trano fiangonana any Antsafilo, commune Antsafilo, district any Ambohidratrimo. Misaotra an'Andriamanitra aloha fa tany zahay tamin'iny herinandro lasa iny. Na dia ratsy ary ny lalana, vao terina losika tômôbily zahay, vao tonga tany, isaorana moa Andriamanitra fa ny masonay dia nahita fa eo andalam-pahavitana ny trano fiangonana namboaritsika zay toana antsika arabola any Antsafilo. Efa vita ny tafitrano, efa voalalotra ny rindrina ao anatiny sy ny ao ivelany, efa vita ny dalaza na ny ao amin'ny fiangonana na ao amin'ilay trano zay natokantsika hipetran'ilay mpanompon'Andriamanitra. Ny tsy mbola vita zany zao dia ny varavarambe sy ny varavarakely rehetra ary ny lakozia zay natao ety ivelany. Zay zany zao a no tsy mbola vita amin'izao tsika miteny zao. Inona fa tsy ela dia ho vita daholo zany rehetrarehetra zany. Ka androany a dia ho zaraina amintsika ilay valopy, dia hoy aho hoe raha sitrako fonareo dia mandraisa anjara arak'izay vitanao, arak'izay tratranao ho fanoanantsika ny fanamboarana trano fiangonana. Ny mahafinaritra nge betsaka amin'ny fiangonana miorina fa nisan'ireo fiangonana nofidian'Andriamanitra ho mpanamboatra ny tranony, pahalohana ny fanamboarana ny tranony ny fiangonana Refy Androdrakely. Ka dia reny zany namantsika mizara valopy a, ka dia samy maka valopy ray isan'olona isika. Misaotra an'Andriamanitra fa betsaka nge izay trano efa vitantsika zay e, betsaka nge zay e, tena betsaka omena tompo voninahitra. Dia zao zany ny azo inona fa ho tanteraka amintsika. Olona voalazan'ny boky ny Agay, makanesa ny atendrimbohitra, makahazo ianareo dia ataovy ny tranoko dia akasitrahako zany. Ianao zany zao raha nisan'ny mpanohana ny fanamboarana tranon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanananao, amin'ny alalan'ny volanao, mino fa marina be ny voasoratra akasitran'Andriamanitra ianao. Ary raha ohatra ka olona akasitrahana ianao dia inona zany mety fiafaranao? Ho tsara fiafara ianao. Ho tanteraka aminareo ane zany. Donc mbola hiteka mafy antsika rehetra. Dia ao anatin'ny fizarana ny valopy iny a dia andaontsika mbola hanao hira fiderana an'Andriamanitra hatrany hatrany tompoko.
Jesús. Atong mafite ka na upa me dasika funato wana temancha nya. Iroso amin'ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra ndray zany isika amin'izao fotoana izao. Dia aoriana ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra dia anokana fotoana anaovana vavaka isika ary anokana fotoana anaovana vavaka ho anareo arak'ilay nanentanako anareo tamin'ny heriny hoe hitondra taratasy anareo listra misy an'ireo zavatra miisa 7 irinareo ataon'Andriamanitra aminareo. Androany efa vonina be misy Andriamanitra anamarina ny vavaka izay ataontsika eto. Mentsika toerana ndreto mpitarika fidiarana ndreto tompoko. Sokafy ny Baiboly
ao amin'ny bokyny Estera toko faefatra. Estera toko faefatra. Dia ny 5:10 ka hatramin'ny 5:70 no hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa hita dia toy izao no voasoratra ao. Dia nampitondra valiny ho any amin'ny Mordekay indray Estera ka nanao hoe mandehana ary vorio ny jiosy rehetra izay hita ao Sosana ary mifady ihany no ny amiko ka aza mihinana na misotro atelona na andro na alina. Ary izao sy ny ankizy vaviko hifady toy izany koa. Ary amin'izany no hidirako ao am-panjaka na dia tsy araka ny lalàna azy. Ko raha tahina maty ao dia maty. Dia lasa Mordekay ka nanao arak'izay rehetra nandidininy Estera azy. Hebreo indray toko 1:10 no vakitsika. Hebreo toko 1:10 dia vakina ny 9:9. Finoana no naneken'ny Abrahama rehefa natsoina hiainga akany amin'izay tany ho azy ho lovo. Ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Avy amin'ny alalan'ireo teny soratra masina no vakiana ireo ry fiangonana malala tonga manarika an'ity fotoana ity no akantsika fampianarana androany. Androany dia anazava aminareo mikasika ny amin'ny finoana ao. Ary anetana anareo amin'ny maha-olon'Andriamanitra anareo, amin'ny maha-fiangonana kristianina anareo, anetana anareo ao mba hanana finoana sady ho lasa be finoana. Amen. Tsy zany matsy fa raha tiantsika ho iaho ho antsika tonga eto ny ahita n'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika amin'ny taona 322 izay diavintsika ity. Averiko indray hoe raha tiantsika ny ahita n'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika na eo amin'izay zavatra ataontsika amin'ny taona 322 ity dia izao tsy maintsy manana finoana ianao sady be finoana ianao. Raha tiantsika ihany koa ny ahita tahaka ny efa hitan'ireo olon'Andriamanitra izay voalaza ao anatin'ity baiboly ity hoe nahita zavatra lehibe sy mahagaga, nahita zavatra tena mahatalanjona tsy takatra ny saina manieritreritry ny olombelona. Raha tiantsika ihany koa ny ahita izany amin'izao taona diavintsika izao dia izao ihany tompoko, mila manana finoana isika rehetra. Mila manana finoana isika fa tena misy Andriamanitra. Tsy tokony hirorosaina na hisalasala ianao ny amin'ny fisiny io Andriamanitra io. Averiko indray hoe mila manana finoana isika, mila manana finoana isika fa misy Andriamanitra. Mila manana finoana ihany koa isika fa mpamaly soa izay rehetra mazoto mitady azy io Andriamanitra io. Amen na. Amen na. Ary mila manana finoana ihany koa isika fa io zavatra andrandraintsika mba ho ataon'ny Andriamanitra amintsika io dia natao inontsika fa ho azontsika arabaky teny izany. Isika zao tamin'ny heriny ny atangiko na porisiko hoe maka taratasy ianao dia manao valisitra ianao dia soraty ao anatin'io taratasy io zavatra rehetra izay mba irinao ho ataon'Andriamanitra aminao amin'ity taona ity. Dia hoy aho hoe zavatra miisa 7 no ataonao. Dia miandrandra an'izany no tanteraka zao tsika. Dia hoy aho hoe raha manana finoana ianao, raha manana finoana ianao dia ho azonao zato isan-jato
zany rehetra hitra zany tsy hidilatra ny taona 320 dia ho tanteraka aminao daholo ireo zavatra rehetra soratanao anaty lisitra. Tsy efa hainareo tsy enjery ve tompoko lay tenin'ny baiboly ambarako aminareo matetika voalaza ao amin'ny Hebreo 12:9 ahoana no voalaza ao zay rehetra manantona an'Andriamanitra zay rehetra mitady an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa averiko indray hoe zay rehetra manantona an'Andriamanitra zay rehetra mitady an'Andriamanitra tsy maintsy mino fa misy izy ary tsy maintsy mino ihany koa fa mpamaly soa zay rehetra mazoto mitady azy Andriamanitra ary mpamaly vavaka ho an'ireo zay mivavaka amin'ny Andriamanitra. Amen. Dia anome ohatra aho tantaran'olona ao anatin'ity baiboly ity zay hitako hoe nanam-pinoana dia zay zany no alaintsika tahaka zay zany nataontsika fitaratra amin'ity taona 320 misy atsika ity. Voalohany amin'izany tantaran'i Estera lay novakina tamintsika teo amin'ny maha olon'Andriamanitra ny Estera dia tena tao aminy ny finoana tena nanana n'ilay finoana zay notakin'Andriamanitra ty vehivavy atao hoe Estera ity. Ny filazako azy dia hoe vehivavy ny finoana izy. Engane ka ianao koa tahaka izany. Androany Andriamanitra avy any an-danitra mitsijo anao mijery anao dia engane ka hitanao fa ianao dia vehivavy ny finoana ianao dia lehilahy ny finoana. Tao amin'ny Estera ny finoana milaza fa misy Andriamanitra. Tsy mba Estera mihitsy no nirorosaina ny salasala hoe misy ve Andriamanitra sa tsy misy Andriamanitra. Efa mba nandalo zavatra sarotra izy efa manandalo fahatsopana tanàna izy fa raha mikasy any amin'ny Estera dia tsy nalozogozona mihitsy zany zavatra sarotra na ny fahatsopana tanàna dona taminy fa izy dia vehivavy ny finoana tena nino 100% fa misy Andriamanitra. Tao amin'ny Estera ihany koa ny finoana milaza fa mpamaly soa andreo zay mitady azy Andriamanitra. Amin'ny Estera tena marina be mihitsy ny faminaniana nampitondrain'Andriamanitra ny Jeremia mpaminany araka ny voalaza hoe Jeremia 3:7 zao mantsy voasoratra amin'ilay izy antsoy aho dia ho valiko ianao tady avy aho dia ho hitanao aho. Amen. Antsoy aho dia valiko ianao tady avy aho dia ho hitanao aho ka ampisehoako zavatra lehibe sy saripatarina sy takatra saina maneritreritra ao ianao anehoako an'izany ianao. Dia Estera na dia tsy mbola nandre ny faminaniany Jeremia tahaka izany aza izy tamin'izany dia efa tao amin'ny finoana fa tena mpamaly soa ho an'ireo izay mazoto mitady azy mitady an'Andriamanitra izy. Tao amin'ny finoana fa rehefa vavaka ny olon'Andriamanitra dia valian'Andriamanitra vavaka. Amen. Tao amin'ny koa ny finoana fa tsy misy zava-magaga tsy an'Andriamanitra atao zany. Tena tsy voazogozana tamin'izany mihitsy izy. Amin'ny Estera tamin'izany fotoana zany dia possible avokoa zavatra rehetra. Enina dia ireo zavatra izay hoeritreritin'olombelona hoe impossible no atateraka azy dia amin'ny Estera possible ny zavatra rehetra satria Andriamanitra tsy mba olona Andriamanitra tsy mitovy amin'ny olombelona fa mahandriamanitra an'Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra izy. Amen. Halleluja. Ry havanao ry fiangonana malala manarika ty fotoam-pivavahana ity zany finoana nananany Estera izany no tian'Andriamanitra ho hita amin'ny fiainantsika amin'ity taona 320 zay diavitsika ity. Amen. Engane zay ny fraritso etiko ho lehilahy sy vehivavy ho fiangonana manam-pinoana isika ary tsy vitany hoe manam-pinoana fotsiny fa fiangonana manana finoana lehibe.
ho tanteraka zay mangetaentana zany. Amen. Eno tsara ika ny tantara ilazako aminareo fa tena tao amin'ny Estera ny finoana, tena tao amin'ny finoana lehibe, tena lehibe. Ndray taona dia nisy lehilahy ratsy toetra, lehilahy ratsy saina, lehilahy ratsy fanahy, Amana no anarana. Dia io lehilahy io mitady hevitra mihitsy izy mba andringanany ny voaka jiosy tao Sosana tamin'ny andro ny mpanjaka Ahasuerosy. Tady hevitra mihitsy izy. Dia tamin'ny farany ohatrany hoe naomby izy fa namoaka didy mpanjaka fa ho ringanina, ho voloana ao anatin'ny ray andro ny vahoaka jiosy rehetra tao amin'ilay tanàna atao hoe Sosana. Atao maimpifaty ny tanàna ao Sosana. Zay mihitsy zany lalàna mivoaka. Enjany zany dia normal moa malona ny olana lehibe tak'izany amin'ny maha-olombelona ny olombelona dia nitady hevitra nitady fomba hoe ahoana no atao mba tokany io lalàna io tsy ampiarina fa zava-doza raha piarina io, tena zava-doza raha piarina io. Mianatsimo ny olona, mianavaratra ny voaka jiosy, natao daholo izay azo natao rehetra araka ny fahalalana, araka ny fahaizana, fa dia nary zareo ary natsapa hoe tsisy hevitra, tsy hitantsika zay azo atao, tsy hitantsika zay azo atao. Ary Estera zay mba nantenaina hoe anavitra ny firenena jiosy, verevitra ihany koa satria tamin'izany fotoana izany araka ny voalaza amin'ny Baiboly dia nisy lalàna hoe na iza ka makao amin'ny mpanjaka kanefa tsy mbola natsoina na tsy mbola tondrona tamin'ny tembolamena dia misy lalàna iray ahafaty azy anapahana ny tendany. Tsy misy avana io na dia Estera vady mpanjaka azy dia tsy mahazo mandika an'izany lalàna izany. Ary zay no antony natoka voaka jiosy eny hatramin'ny Estera ary very fanambola velona hoe ahoana aiza no atao, inona no atao, ahoana aiza inona no ataontsika. Ry havanao mitombona be raha ohatra ka verevitra sy tapidalaka le tony sokona na nanobato ary lany fanambola velona ry zareo jiosy tamin'izany fotoana izany, satria nampiasa ny fahaizana, nampiasa ny fahendrena, niezaka mitady hevitra amahana ny olana araka ny maha-olombelona, araka ny manofo. Ry havanao, ry fiangonana tonga eto amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika, amin'ny maha-fiangonan'Andriamanitra atsika, aoka ianao tsy antehitra loatra amin'ny saina, amin'ny mampahalalana anananao, tsy antehitra loatra amin'ny zavatra ny nofo, tsy hoe fahotana akory hoe hitady hevitra ho any atsimo hitady hevitra ho any avaratra, anao an'izao amako aty olona ity, tsy fahotana akory, fa voafetra ihany ny vitan'izany, voafetra ihany ny vitan'izany. Tamin'ny farany azy dia tapa-kevitra Estera, andao isika voaka jiosy rehetra ano vavaka arana fivadikanina mandritry ny 3 andro, mandritry ny 3 alina, tsy misotro rano isika, tsy mihinan-kanina isika, fa hivavaka hoay ianareo, dia ao anatin'ny fotoana anaovanareo vavaka io dia andeha hiditra eo na mpanjaka ao, na dia tsy araka ny lalàna azy, zay mihitsy le voasoratra, andeha hiditra eo na mpanjaka ao na dia tsy araka ny lalàna azy. Raha tahina moa ka maty dia zay zany, maty azy zany. Ny tao anatin'ny Estera dia hoe tsy misy zava-mahagaga tsy ain'Andriamanitra tao, tena mino azy
ho Andriamanitra mpamaly soa aho. Tena mino azy ho Andriamanitra mpamaly vavaka aho. Zay matoka mampirisika anareo voka-josy rehetra. Aoka hivavaka, aoka hifadianina. Fa za koa hivavaka. Ny ankizy vavaka ihany koa hivavaka. Dia ao anatin'izany hiditra ao mpanjaka. Finoana no hidirako ao. Satria mivavaka ianareo. Dia mino aho fa mihaino Andriamanitra. Mino aho fa mamaly vavaka Andriamanitra. Ry havanao. Zay mihitsy ny solution tsara indrindra ho antsika mpino kristianina. Za tsy milaza hoe aza mitady hevitra atsy na mitady hevitra roa. Fa reny hevitra reny. Raha reny no eritreretinao amana ny olana misy. Dia hevitra manapetra ihany reny. Tsy azo tena hiaterana zato isan-jato. Fa raha ao aminao kosa ny finoana. Fa Andriamanitra mpamaly soa ny Andriamanitra evavahantsika. Andriamanitra mpamaly vavaka ny Andriamanitra evavahantsika. Raha ao aminao kosa ny finoana. Fa tsy misy magaga izay tsy hain'Andriamanitra tao. Dia hoy aho hoe manokana fotoana manao vavaka raha mety arao fifadikanina mihitsy izany. Raha mety aza manokana fotoana anaovana vavaka arana fifadikanina 3 andro misesy tahaka ny nataony Ester. Amen. Amen. Dia akory tokoa zava-magaga. Tao anatin'ilay fotoana nanaovana ilay vavaka sy narana fifadikanina. Niditra Ester. Andeha eo mpanjaka. Raha ny lalàna no nampiarina. Dia avy hatrany hoe sambory io. Fa manamavo mpanjaka. Manao tsitsina ny lalàna napetraka mpanjaka. Ka na dia vatiko aza io, sambory io. Dia voloy. Fa ny fanohitra tamin'izany no nitranga. Dia ihany koa ny tantara. Tamin'ny farany dia tondron'ny mpanjaka tamin'ny tembolamena izy. Restero. Inona ny tadiavinao? Fa na dia hatramin'ny atsasaka amin'ny fanjakana azy. Dia omeko anao izany. Inona ny tadiavinao restero? Dia ihany koa ny tantara. Ny fiafaran'ny tantara. Dia foana tanteraka ny fampiarana an'ilay lalàna entina mandrigana sy mamono mafaty ny josy rehetra. Andriamanitra mihitsy no nihainy vavaka. Andriamanitra no namaly vavaka. Andriamanitra no nampiseho fa izy no Andriamanitra no nofo rehetra. Tsy misy zava-magaga izay tsy hainatao. Halleluia. Halleluia. Ry havana malala toka manalika ty fotoana ity. Androany ao dia manentana anareo manana finoana tahaka ny Ester. Aoko be finoana tahaka ny Ester. Manoloana an'ilay listra misy zavatra miisa 7 irentsika mba ho ataon'Andriamanitra fiainantsika. Manana finoana fa raha hivavaka tsika rehefa avy eo, hivavaka ho anareo aho amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka 100 isan-jato izany. Ho tanteraka 100 isan-jato izany. Dia zao no nataontsika. Zao no nataontsika. Zay tanteraka tonga dia tsy pihana. Zay tanteraka tonga dia tsy pihana. Ary mandra-patoka farany taona farafatarana. Voatsipika daholo. Voatsipika daholo. Zay rehetra midy dia midy hafa mafy be. Orakoraka mafy be. Jesosy. Jesosy. Tianay. Mombanay. Mandrakizay. Satsy zany ve. Satsy zany ve. Halleluia. Efa metanetana sady ny foko. Hoe tena ho tanteraka ny nangatahana. Satria zao ihany koa ngera lasa nababo mba manana ty lisitra ity sady mivavako anareo any, mivavako ao an-tenako. Ho tanteraka n'izany. Halleluia. Halleluia. Amen. Dia fanampy izay rehefa mieritreritra ny zavatra nitranga teo amin'ny Ester ao, dia tena resy lahatra. Ary tiako tena voaraintsika mihitsy ty teny manaraka ity. Afaka mihitsy mbadika ho tsara ny tantaram-piainanao rehefa ao aminao ny finoana. Amen. Tian'Andriamanitra ho avahana matsy isika amin'ity taona 322 ity. Dia ity ny zavatra anankiray tena
mampieritritra tsy hoe mampieritreritra fa tena hoe magaga ndraindray a ny olona zay manana finoana be finoana ho an'ny olona tevelany dia raisy ny olona toy ny hoe adaladala toy ny hoe vokely ohatra zany matetika fitsaran'olona azy satria na dia tsika androany io azy hoe anao listra dia soratanao ao anaty listra avokoa ireo zavatra miisa fito tianao ataon'Andriamanitra aminao dia raha misy na tsikatra kely ny zavatra soratanao dia mety telo le olona hoe o rahavavy a tia kosa mba mihoatry aiza kosy zao ve mba possible nga ianao adaladala maninona raha ohatra ka le ohatra zao soatana fa dia ive hitanao misy any karazan'olona ohatr'izay no hevery rengamany fa mitovy aminy io Andriamanitra io dia zay mahatonga azy mieritreritra hoe impossible io trop loatra kosa ny zavatra soratanao fa androany aho dia miteny amintsika na dia trop loatra azy fiteny ve zany na dia trop azy ny zavatra soratanao ao amin'ny anara Jesosy ho ataon'Andriamanitra tanteraka ho ataon'Andriamanitra tanteraka asitehaka mafy be tompoko Jesosy Jesosy tianay mombanay mandrakizay sa tsy zany ve ohatra faharoa indray akatsika lesony ary ataontsika fakana tahaka dia ny tantaran'i Abrahama raha ny voalaza amin'ny Baiboly a dia nomena anarana hoe ray ny finoana i Abrahama araka ilay Hébreu 1:9 zao ilay mivakitsika andoka heverina vakina le teny Hébreu 1:9 dia zao ny voalaza finoana no naneken'i Abrahama rehefa nantsoina hiainga akany amin'izay tany ho azy no lovo ka dia niainga izy nefa tsy fantany zay alehany ry havana tao amin'ny Abrahama ihany koa ny finoana fa misy Andriamanitra tena mitovy amin'ny Estera mihitsy i Abrahama tao amin'ny Abrahama ny finoana fa tena misy Andriamanitra tsy mba nirorosainany amin'io Andriamanitra io izy tsy mba salasalany amin'io Andriamanitra io izy tena lehibe ny finoana tao aminy tao amin'ny Abrahama ny finoana dia ny finoana ny teny zay efa nambaran'Andriamanitra taminy ary zany no antony natonga ny Abrahama hoe tapa-kevitra ny nankatolo le teny ny ampiatra le teny be dia be ny tena nataon'Andriamanitra taminy tsy fanaraka loatra amin'ny saina maneritreritra maha olombelona azy ohatrany hoe inona ary ty ataon'Andriamanitra manao sangy mahery ve Andriamanitra fa izao tao amin'ny i Abrahama ny finoana ny teny rehetra zay nataon'Andriamanitra taminy amen amen ianao tsara ke ty tantara ety lay Hébreu 1:9 ndray andro ndray taona ny teny tamin'ny Abrahama Andriamanitra hoe mialay ianao eo amin'ny tanin'ny fianakavianao eo amin'ny tanin'ny ray aman-dreninao mialay ianao amin'ny tanin'ny havanao mialay ianao amin'io tany zay nahazatra anao io nahazatra anao ataona maro dia andao ianao andeha ho any amin'ile tany zay asiako anao fa ataoko lovanao io tany zay asiako anao io nefa tsy fantany akory hoe aiza moa le tany tsy mbola tany masina tsy mbola reny ara-tantara dia zao ny zavatra anakiranitraka proof fa tena tao amin'ny Abrahama ny finoana dia ny finoana an'Andriamanitra ary ny finoana ny teny zay nataon'Andriamanitra taminy efa 10 taona izy tamin'izany nefa lehilahy lehibe efa zokombe zany hoe raha m'izao taonako zao zany dia zokoko 10 taona zany i Abrahama tamin'izany izy nanapa-kevitra hoe hiala ho ny tany zay nahazatra azy
fandeha ho any amin'ilay tany zay ny olasan'Andriamanitra hoe omena azy omena ny taranany olovany dia niainga tokoa i Abrahama nakatoavy le teny satria tao amin'ny Abrahama ny finoana raha iverentsika kely ny tantaran'i Estera niendrika ny sehoan'ny finoana tao amin'ny Estera dia hoe mpamaly soa izay mitady azy Andriamanitra mpamaly vavaka ho an'ireo zay mivavaka amin'Andriamanitra ary tsy misy mangataka voatamaina fa Andriamanitra dia afaka manao zavatra magaga eo amin'ny fiainan'ny olona izay mino an'io Andriamanitra io ka na dia tsy araka lalàna azy dia nanapa-kevitra izy hoe hiditra eo amin'ny mpanjaka zay zany finoana nananany Estera dia tsapany Estera mivaingana mihitsy ny vokatra ny finoana zany teo aminy ny an'ny Abrahama indray dia ny finoana niendrika ny sehoan'ny finoana tao aminy dia hoe mino izay lazain'Andriamanitra resy lahatra ny amin'izay ambaran'Andriamanitra ary ny finoana ato amiko dia milaza fa manana lalana tsara indrindra hitondranay Andriamanitra ka dia na dia tsy fanaraka amin'ny saiko sy ny eritreritro azy ekeko araka toaviko veloma ianareo fianakaviana veloma ianareo tanina zatra fandeha ho any amin'ilay tany lazain'Andriamanitra mba andehanako aho tamin'izany lazain'ny olona vadaladala izy Estera mety ho eritreretin'ny olona sasany hoe mananao foana i Abrahama lazain'ny olona mety hoe adaladala zay ny fiainan'ny olona manam-pinoana ka zay ny fiainan'ny olona be finoana dia nandeha tokoa i Abrahama andonga vaketsika ny voasoratra ato amin'ny Genesis 12 dia manomboka amin'ny andininy voalohany zao ny voasoratra ary Jehova tamin'ny Abrahama mandeha ihany miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranondrainao akany amin'ny tany izay asiako anao dia ahatonga anao ho firenena lehibe ao zay zany tokony men'Andriamanitra azy sady tayanao sy alehibe ny anaranao ao zay koa no toky no men'Andriamanitra azy ary fitahiana tokoa ianao ary tazay manisy soanao ao fanosina izay manosina anao ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambony tany zay ihany koa ny toky no men'Andriamanitra azy andiny faefatra raha vao nandray izany Abrahama dia noho ny finoana lehibe tao anatiny mikasika ny amin'io Andriamanitra io sy ny teny nataon'Andriamanitra dia voasoratra amin'ny andiny faefatra hoe dia nandeha Abrahama arak'izay nolazain'i Jehova taminy ary efa 5 amby fitopolo taona Abrahama raha niala tao arana izy halleluja amen ny an'ny Estera rehefa nanam-pinoana nietsika araka finoana tao anatiny izy dia tsy mbahatika ny tantara tena tsy mbahatika ny tantara foana vetivety raisy valo ilay lalàna natao andriganana ny Jiosy rehetra ary tsy vitan'izany fa taorinan'izay dia nisy fitahiana be fitahiana mioapapana tondran'Andriamanitra an'ny Estera sy Mordekay dadatony ary nivoaka Jiosy ho an'ny Mordekay dadatony moa dia voalaza hoe nomemboninahitra izy na sandratra izy halleluja ary ilay olona ratsy fanahy dia nosamborina dia nahantona teo ambony hazo lava ilay nokasainy hoe antona amin'ity Mordekay fa soavana nge zany nge ny vokatra tsara ateraka finoana tena vokatra tsara ateraka finoana ho an'ny Abrahama indray dia notanteran'Andriamanitra daholo ireo teny fikasana zay nambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama amen amen ity ary misy teny tena mampahery be tantarain'ny Baiboly fa vakiko aminareo le teny avy eo fa nanao fianianana mihitsy Andriamanitra nanao fianianana Andriamanitra tsy minina amin'ny olombelona zany fa nanao fianianana izy no mifandresen-dahatra tao amin'Andriamanitra hoe tena lehilahy manam-pinoana i Abrahama lehilahy be finoana i Abrahama no zany minina ho i Andriamanitra fa ho tahiko anao ry Abrahama ho tahiko ny taranako rehetra
ary amin'ny alalan'ny taranakao hitahiko ny fianakaviana rehetra eto ambony tany. Ka raha manafinoana tahaka izany isika dia ho hitanao fa tsara fefary ianao. Ary io zavatra nasaiko nataonareo ao anaty lisitra io inge, zavatra kely motsaka io amin'Andriamanitra e. Aza mieritreritra aloha goava ambe izy ty ka asa aloha na ho tanteraka na tsy ho tanteraka aloha fa pastera na pahery hoe soraty daholo zavatra fito tianao ataon'Andriamanitra aminao ka dia soratako ny ahy. Fa manina anao mieritreritra an'izany fa zavatra kely ke io amin'Andriamanitra e. Tena kely tsy bitika. Raha mihina anao azon'Andriamanitra tanterana daholo zany na dia androany ihany azy. Fa za moa efa nteny hoe zavatra ho tanteran'Andriamanitra amin'ny tontolo ity dia inona zany fa tsy dilatra ny taona, tsy tapitra ny taona dia voatsipika daholo izy rehetra satria tanteraka. Antoka efa kitsika ny nitondran'Andriamanitra ny Abrahama mikasika ny amin'ilay fianianana. Genesis 2:15 dia niantso an'i Abrahama fandrony tany an-danitra ilay anjelin'i Jehova ka nanao hoe ny tenako no ny anianako Jehova satria nanao izany zavatra izany ianao. Ka tsy niaro ny zanakao ilay tokanao dia hitahy anao tokoa aho. Ary amaro dia maro ny taranakao. Ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay namoron-dranomasina. Ary ny taranakao ahazo ny vavady ny fahavalony. Anisany mampahery ahy tiako tsindrina kely hoe ary ny taranakao azo ny vavady ny fahavalony dia ity. Mandalo ady isika, mandalo olana isika. Fa tsy maintsy ho vakitsika voatoantsika ny vavady ny fahavalo. Amen. Raha zareo manao sakatsakana miala maina izy fa itsika voka mpandrisy. Dia toy izy na ny teny. Ary amin'ny taranakao no hitahiana fierina rehetra ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Halleluja. Amen. Afaka ny ho tonga tahaka izany mihitsy ianao sika rehetra tonga eto amin'ny taona 2022 ity raha ohatra ka manam-pinoana ianao. Ny riko tsika rehetra ny androany dia anam-pinoana avokoa. Amen. Anavavaka isika amin'ny androany ity azy. Anavavaka ho anareo aho mba ho tanteran'Andriamanitra zato isan-jato ireo zavatra miisa 7 nataonao ao anaty lisitra. Ary mba ho tanteraka amin'ity taona diavintsika ity zany tratrahitra izany. Finoana angery avana malala ry fiangonana tonga eto ny natonga nanentana anareo tamin'ny herinandroany hoe maka taratasy dia manaova lisitra zavatra miisa 7 zay tianao ataon'Andriamanitra aminao no soratanao ao anatin'ilay taratasy. Finoana ange no natonga nanentana anareo mba hanao an'izany. Ary mbola finoana ihany koa ny mahatonga tapa-kevitra hoe hivavaka ho anareo androany. Zay tena inoko fa Andriamanitra mihaino ahy, Andriamanitra maly ahy, ka zay vavaka ataoko anareo dia ho ataon'Andriamanitra tanteraka. Tsy efa hainareo ve, tsy efa fantatrareo ve le teny nataon'Andriamanitra nampitondraina ny Isaia mpaminany? Ahoana hoy Andriamanitra? Fa mahatoa ny tenin'ny mpanompoka aho izy. Zany hoe raha misy teny ataona mpanompon'Andriamanitra zay mpiara-miasa amin'Andriamanitra dia ho toavin'Andriamanitra izany. Ary matanteraka saina omeko ny hirako aho. Zany hoe raha misy saina sy hevitra omen'Andriamanitra anay mpanompony dia ho tanteran'Andriamanitra daholo izany rehetrarehetra izany. Amen. Mino ka dia miteny, mino ka dia nanentana anareo, mino ka dia hivavaka ho anareo androany. Andao militeka mafan'Andriamanitra isika. Fa ny aminareo kosa ahoana? Ny aminareo kosa ahoana?
raha mihaino ianao androany dia hoy aho hoe tongava aminao reo zavatra miisa 7 irinao ho ataon'Andriamanitra aminao amin'ity taona ity. Tongava aminao zany. Amen. Na dia zavatra impossible ary voasoratra ao ka manadalanao dia voly dia teneny hoe anovokanao Satana, anovokanao Satana. Fa mino fa ataon'Andriamanitra io. Areny areka zany zavatra lazainao hoe impossible zany, zany rindra no tanteraka voalohany eo amin'ny fiainanao. Andao hiteka mafy dia mafy an'Andriamanitra isika. Jesosy mahery, mahagaga, tsy miova, omaly, anio, mandrakizay, satsy zany ve. Alleluia. Andao aritsika rehetra amin'izao fotoana izao anao vavaka. Na ianareo any tokantrano azy dia andao tonga dia anao vavaka fisaorana an'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana lehibe izay ho ataony amintsika manomboka izao mikasika ny amin'ireo zavatra irintsika mba ho ataon'Andriamanitra amintsika amin'ity taona ity. Dia ao anatin'ny vavaka io mankatany herin'Andriamanitra ianao, mankatany fanahy masina irotsaka aminao. Fa izany no iasa ampatanjaka ny fononao androany. Apetrao eo amin'ny fononao tanana dia andao tsika rehetra hiaraka ivavaka arak'izay fanentanana nataoko izay. Aoka anao vavaka torapo ianao dia nivoaka ao anatin'ny fononao loaro ary mino fa anao zavatra lehibe Andriamanitra. Samy vavaka tompoko, samy vavaka tompoko, samy vavaka tsika rehetra. Samy vavaka tompoko, samy vavaka tsika rehetra. Alatsao aminay ny fanenao masina le hery matoka anay manosika anay anam-pinoana sy be finoana. Fefanambara teo ny teninao zay miantoka anay anam-pinoana ka dia hiasa ny herin'ny fanenao masina, hiasa ny fanainao. Halleluia, halleluia. Ny démonie ny fanaratsy mampirorosaina mandidy anareo ao miala faingana, miala faingana, miala amin'ity fiangonana ity, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala e, miala e, lasa mandeha, lasa mandeha. Halleluia, 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 halleluia. Andriamanitra lehibe ianao ka dia indro anao zava-magaga eo amin'ny fiainan'ny fiangonanao ianao amin'ity taona 2024 ity. Halleluia, 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 halleluia. Toy izy mivavaka apetrao hatrany hatrany eo amin'ny fonao ny tananao. Toeriny devoly izay mampirorosaina, mampisalasala fa sitrak'Andriamanitra ny tokanao anam-pinoana sy ho be finoana. Miandra zany Andriamanitra satria efa vonona izy anamarina ny vavaka ataonay mpanompon'Andriamanitra. Mangina isika rehetra, mangina isika rehetra. Andao tsika anao hira fiankofana iray. Dia akipy masonao ao anatin'ilay hira ary mbola apetraka ao eo fonao ihany ny tananao amin'izany. Eo amin'Andriamanitra matra isika. Hiditra ao amin'ny kianja anatiny ilay kianja ahafahantsika miona amin'Andriamanitra.
satria rehefa avy eo dia ho velarintsika ho anatrehany zavatra rehetra irintsika ho ataon'Andriamanitra amintsika amin'ny tontolo ity. Akipimo masonao. Akipian'ny masonao. Ilatsaka aminao zao ny herin'Andriamanitra ao anatin'izao fiankofana nataonao zao. Amen. Amen. Hallelujah. Aondreo ihany lohanao. Aoka hiakohoka amin'Andriamanitra ianao. Andriamanitra lehibe ny Andriamantsika. Mahay manefa ny hirentsika rehetra izy. Mahay manao fakakana izy. Miakofa eo anatrehany ianao. Amen. Zanitsana Andriamanitra ka dia miakoho rehetraanao zahay. Miodika rehetraanao zahay. Halleluja, halleluja, halleluja. Sotra to. Amen. Sotra to. Misotra. Fa afaka niakohoka tao anatrehany zahay. Niona aminao zahay ankehitriny. Amen. Misotra Andriamanitra, misotra. Satria efa tonga eo anatrehan'Andriamanitra isika. Avy niakohoka tao anatrehany dia angatany isika andray n'ilay lista
zay misy zavatra fito tiatsika ho ataon'Andriamanitra amintsika amin'ity taona ity. Tazomina tananao zany dia atsakany tananao misy an'ilay taratasy, misy an'ireo lista hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Hivavaka tsika. Tazomina tananao zany. Asandrato ambony ny tananao. Sambatra anao zay mino zay nolazaiko ka dia nanao ilay listra tokoa. Sambatra ianao. Ho efain'ny tompo aminao ny teniny. Ho efainy aminao ihany koa zavatra irinao amin'ny toana ity. Andriamanitro, misaotranao aho amin'ny anaran'i Jesosy. Makasitraka anao aho ry Andriamanitra tsy toa fa saina sy hevitra avy any aminao zao nampanaoviko ny fiangonanao zao hoe anao listra ny amin'ireo zavatra iriny mba ho ataonao eo aminy amin'ny taona ity. Misaotra ihany koa ny amin'ny fasahiana nomenao ny mpanomponao ka dia nanentana ny olonao mba hanao an'izany listra izany. Ko ankehitriny azy ety an-tananay listra rehetra. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Andriamanitra miditra fo aminay ka melanay ka ireo zavatra mety mampisaraka anay amin'Andriamanitra tsy hatateraka andreo zavatra irinay dia afaka zany satria namela helokanay Andriamanitra noho ny amin'ny rano Jesosy. Ary ny devily mikasa sabote androany didiko amin'ny anaran'i Jesosy. Kiale miala ny fanaratsy kasa ny sabote mba tsy ho tanteraka ny fanirinay araka izao listra ety an-tananay izao. Amin'ny anaran'i Jesosy tononiko amampanompon'Andriamanitra ho tanteraka 100 isan-jato ny zavatra rehetra voasoratra ao anatin'io listra io. Ho tanteraka 100 isan-jato ary isy fankakana lehibe hitranga amin'ity fiangonana ity. Tompo mifono aminao ihany koa zahay mba tsy avinavina izahay rehefa voata satria inonay fa tena voata izahay fa isan'andro dia io ny feona tianao. Iankoka ka hisaotra sy akasitraka anao satria avy aminao ny fahatahatarana izao rehetra izao. Misaotra Andriamanitra, misaotra. Ny fanahinao no milatsaka eto anatanteraka an'izany vavaka ataoko mpanompon'Andriamanitra izany. Misaotra Tompo. Amen. Dia apetrao iny zavatra taratasinao iny dia andao hiteka mafy sady iorakoraka isika fisaorantsika an'Andriamanitra. Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay sa tsy zany ve? Alleluia. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra tompoko. Misaotra azy isika. Mino vianao fa ho azonao ilay hitadiavinao dia ho iaho hoe tongava aminao araka n'izay inonao dia ho tanteraka ireo zavatra misafito amin'ity taona ity. Amen. Zao indray tsika dia iroso hitondra fanatitra. Inona ny antony? Raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny talata fa 1 ny volana janoary zao no isy fionamben'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ato amin'ny Rify eto amin'ilay antsoina hoe Grand Tana. Zany hoe ho avy eto daholo zany ireo pasteur avy any amin'ny faritra Bonglave, avy any amin'ny faritra Itasy, avy any amin'ny faritra Vakinakaratra, avy any amin'ny faritra Vakiniadiny sy ireo mpanompon'Andriamanitra avy eto Analamanga. Ivoreto zany zahay mba anome voninahitra n'Andriamanitra no taona vaovao dia mazava ho azy fa isy fiaraha-misakafo ho atao ihany koa zany eto.
miisa 80 latsaka kely eo zany nisan'ireo olona ho avy eto dia manoloana an'izay a dia mampahiranareo aho hoe andeo mba handray anjara ianareo handray anjara ho fanoanantsika any fotoan-dehibe ny pastera io fitahina ho antsika zany raha manome ho an'ny mpaminany ianao dia andray valim-pitiany mpaminany amen ary saorana moa Andriamanitra fa ny fatsapahan'ireo fiangonana refy manerana Madagasikara fatsapahan'ireo mpanompon'ny Andriamanitra rehetra dia fiangonana malala tanana ary tia manampy mpanompon'ny Andriamanitra ny eto Androdra kely ary izy kely maketo Androdra kely ny olona dia matsapa hoe afa-po foana ka dia hotazomintsika hatramin'ny farany zay zavatra zay fahitan'ny olona antsika izay ka no rakitra faharosantsika rakitra moa filazantsika azy fa anome ho famatsiana any fotoan-dehibe io dia ankoatriny androany raha ohatra ka manana fomba ihany anao manana hevitra dia afaka mitondra be lavitra no izay nataonao teto anao hoe andeha hanome menaka na hoe andeha hanome akoho aho ohatra satria akoho ny sakafo amin'io dia tanterao ampifaliana daholo zany rehetrarehetra zany azonao terin'androany arivo azonao entina eto ihany koa amin'ny alatsinainy hoy ianao ame vary am'gony dia tsy manina makasitraka tompoko ka dia samy miroso ho amin'izay tsika mandroso ary nareo vaneriana mba tarianareo tompoko tonga dia mitsangana nareo vaneriana mandroso aty anoloana mitsangana ka mitsangantsika to dia mandroso tario dia anao hira anankiray sika ao anatin'izany tompoko Ni finune avelao 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 yakatra ni finune avelao minzay mize unina mitalawe verunena iso tutulizao milaza tutizawe simisiazola yewa umle sakasakane tutulizao sai po manubukayanao mulesisi manawe ileta jaminawe kuruniniwanawe avelo yakata nifinune avelo yakata nifinune avelo yakata nifinune avelo yakata nifinune tenruitas apidane naminena desesasa vestiwaridane nunyamna Izalefa, sitani sayata, esanya jamani chale, nyajamani chale, nyajamani manta kansale exawe, awana chawe, sitina tawe, avelo yakata ni finune avelo yakata ni finune